lehibe indray no antsoina katrantsika indray ny amin'izao fotoana izao tonga amin'ny fampianarana antsika larana fahatelo rahantsika indray amin'izao fotoana izao. Avy hatransika dia hiaraka hivavaka ary ametraka ny teny Josoa eo am-pilatana ny Josoa mandrakariva. Dia mamerina miaravantsika dia indray tena koa ny ambasadorany Josoa sy Adia no mandroso atotokanantsika indray amin'izao Josoa manao ny hatsarany Josoa amintsika tsy avy tokantrano tena Josoa daholo. Fampianarana androany moa izany dia mitondra andro teny hoe very any amin'ny elona izay rehetra mitandrina ny didi folo. Inona ny antony? Dia vetrahana izany. Ny antony dia mandika lalàna. Ohatra izao ny ho an'ny hafa firenena aloha resatsika eto. Ho an'ny hafa firenena dia fanomena teny ny hafa firenena hoe tsy natokana ho an'ny hafa firenena ny didi folo sy ny lalina Mose fa natokana ho an'ny zanak'Israely Israely. Efa menantsika izay fampianarana izay eto amin'ny lalana voalohany. Hoe natokana ho an'ny zanak'Israely io. Azonareo jerevana tsara ny fampianarana voalohany raha hijeren'izay nareo. Ny fampianarana moa izany dia efa mikoto foana ny larana androana satria dia misy larana fahatelo. Ka raha amin'izay sary izay dia hitantsika mazava mihitsy fa mandika lalàna, ka rehefa mandika lalàna dia raha ny hafa firenena izany mitandrina didi folo dia mitsoina atao hoe fandikan-dalàna. Ka ny fandikan-dalàna no soatra masina dia ohatra ny fandikan-dalàna rehetra izany. Reo vakitsika izay tena Andriamanitra aseho amin'ny taona voalohany toko fahaefatra, toko fahatelo andininy fahaefatra azafady. Taona voalohany toko fahatelo andininy fahaefatra. Izay rehetra manota no mandika lalàna, fa ny ota no fandikana lalàna. Izany hoe raha vao mandika lalàna izany ianao dia mpanota. Ka ohatra ny hoe izao anao malagasy na frantsay na anglisy na amerikanina na sinoa na japonais na australiana na vietnamiana afrikanina tandrina didi folo dia rehefa nampianarika hoe tsy natokana anao malagasy io ary tsy azo entina aty Madagasikara mihitsy dia efa mpanota ianao izay satria nandika ny lalàna ianao. Efa nytenen'ny soatra masina fa ny mpanota dia mandika lalàna ary atao hoe mpandika lalàna dia atao hoe mpanota dia mazava ho azy fa ho levon'ny Josoa tompo ny fofona ny vaviny alohanao. Izay izany no voalohany indrindra aminao. Ho levon'ny Josoa tompo ny fofona ny vaviny dia atao hoe mpandika lalàna. Vaketsika ny Tesonina faharoa toko faharoa andininy fahavalo tomboka ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Inona ny teny ity ho an'ilay mpandika lalàna ohatra ny hoe hafa firenena mitandrina didi folo. Tsy hoe amerikanina, anglisy, frantsay, malagasy, afrikanina sy ny sisa. Inona ny ity? Tesoniana faharoa, Tesaloniana faharoa toko faharoa andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Fa miasa sady ny zava-miavina dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Io izany ilay hoe anao ilay tsy mivaky ireo sy tsy miraharaha hoe ilay miteny hoe izay tsy miraharaha izany dia io izy io ilay zava-miafina io e. Dikan'izany zava-miafina izany ilay devoly efa mamitaka be hatramin'izay. Ohatra ny efa zavaina aminao hoe ity nge ny lalàna e dia ianao tsy tia lalàna dia izay rehetra tratran'ilay zava-miafina ianao ilay sain-dalina satana izany io. Miafina tsy hitanao nefa ianao maty ary ianao tena ho very dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Kanefa mandra-panehitra ilay misakana ankehitriny andininy fahavalo ary dia aseho ilay tena mpandika lalàna izay ho levon'ny Josoa tompo ny fofona ny vavany ary ho fohaniny amin'ny fisehon'ny fiaviany. Mahitsy be ilay tena Andriamanitra aloha izay mandika lalàna izany. Efa tenena hoe natokana ho an'ny zanak'Israely ny didi folo ianao mbola apetraka ao ihany. Dia aseho ilay tena mpandika lalàna. Dia ianareo izay hoe mpandika lalàna io, ilay nareo ilay miaraka amin'ilay vazaventsika io Andriamanitra tomponareo io. Izay ilay hoe ny nampianatrinareo hitandrana io didi folo sy lalàna Mose io dia io ilay Jesosy na hoe Jezo na io Jezu antsoinareo na hoe Jesasy antsoinareo io. Izy izao io ary ho aseho ilay tena mpandika lalàna dia io ilay Andriamanitra tomponao io izao izay no matsizany io ho hanomboka zavainy izy Adia moa larana fahaefatra ambassadorany Josoa izay Adia izay hoe naninona ilay anarana anatin'ny soratra masina no lasa niova Andriamanitra tsiziny ao fa tsy ilay hoe Josoa ilay teniteneninao. Satria metraka hafantenao fa iza izany Josoa izany e. Mazava antsika mihitsy izy rehefa avy eo. Dia amin'ny fampianarana manaraka ny dikan'izay tiako tenenina
satria ilay mpandika lalàna dia oasio dia onareo koa zao efa anisan'izany ianao zay efa mitandrina didifolo io anisy anakaiky mihitsy azao ianao satria efa tenenao fa natokanao ny zanak'Israely io ianao tsy mety fa manao ihany mbola mitandrina ihany ianao efa nitenenao fa tsy azo entina ty Madagasikara ke didifolo sy lalàna Mose tsy azo entina ny France tsy azo entina ny Angleterre tsy azo entina ny Amerika tsy azo entina ny Japon tsy azo entina ny Chine efa ianao mbola mitandrina ihany dia mazava ny ten'Andriamanitra hoe ianareo ile asio fampandika lalàna nareo dia iny ozy ten'Andriamanitra nomena anareo ho levony Ioshua tompo amin'ny fofona ny vahany dia zanak'Andriamanitra mihitsy izany handevina anareo efa metraka fantenareo fa izy le Ioshua vao meko mivaliny fa misy fanazavana lavabe io le tena Andriamanitra marina miteny aminareo hoe milano didifolo io fa tsy izy an'io tsy Jesosy zany na i Jésus zany na i Jizasy na i Jesoa non Ioshua no anaran'izay izy zao no midevoalen'izao zavatra tsy hainao zao zany hoe hoe midevoale mamoaka ny zava-miafina ny amin'ny famitana nataon'le Andriamanitra tsy izy na mpianatra reo mitandran'io didifolo io miandry anareo ty loza ty io ny ray io dia hofoanany amin'ny fofona ny vavany ho levony Ioshua tompo amin'ny fofona ny vavany ho levony ianao zany amin'ny fofona n'Andriamanitra fofona n'ilay Elohei Ioshua no anarany ary hofoanany amin'ny fisehon'ny fiaviny hofoanany mihitsy ianao zany tena mpiteny io mihitsy zany ianao mpitandrina didifolo io satria mpandika lalàna ele hota ny fandikan-dalàna ianao efa tenena fa tsy mety ataonao io mbola miziriziry ihany ianao dia miomany ianao fa tena hoe hovonoy Ioshua amin'ny fofona ny vavy ianao ary hofoanany amin'ny fisehon'ny fiaviny hofoanany amin'ny fisehon'ny fiaviny zany hoe tena ataon'Andriamanitra tsy miexista ntsony ianao ataon'ilay Andriamanitra Elohei Ioshua tena tsy miexista ntsony ianao dikan'izay dia enao indray toyny mbola misy zava-doza toy indray ny fiavin'le iny dia araka ny fiasan'ny Satana ianareo le mpitandrina didifolo io zany zay mpanota dia mitovy amin'ny fiasan'ny Satana mihitsy ny fiasanareo manao inona le fiasan'ny Satana le mamitaka be dia zao ny ataony amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fagagana mandainga rehetra tsy ireo tokoa raha fa ny mpitandrina didifolo rehetra zay mandika lalàna ary mpiandro Jesosy na Jesoa na Jesu Jisasy dia jereo tsara fa manao fagagana daholo ry zareo manao famantarana sy fagagana mandainga daholo zareo araka ny fiasan'ny Satana io zao dia sary hitanareo ray mpanao fagagana tsy mijanona manao fagagana dia jereo iza io fa io ny tenin'Andriamanitra dia mbola mitoly izy akoatran'izay hoe fiasan'ny Satana iny ao amin'ny andinin'ny fahafolo eny maratsy be ny fiangonana mivoy fagagana io zay ohatran'le ataonareo any ho anareo zay mandray any ampitan-dranomasina any jereo vi mpanao fagagana io inona ny nampianariny teo jereo tsara izy fa jereo ny soratra masina tao anatin'ny lalàna voalohany sy ny faharoa tena lavabe ny fanazavana conclusion fantely hoe makaiza ny olona mpandika lalàna rehetra dia makany amin'ny elo miaraka amin'ny Satana ary ny farany tiany ataony ary ny fahamitana momba ny tsy fahamarinana amin'izay very mamitaka olona makany amin'ny tsy fahamarinana foana izy ohatran'izao ny ambasadorany Iosaziady amin'ny teny hoe miala ny didifolo fa very amin'io ianao dia ary le divolo mpiaray miasa amin'ny Satana mpanao fagagana amin'ny teny hoe aza miditra amin'izany fa tsy misy zany lazaina aminao fa le divolo io miaraka aminazy io fahamitana momba ny tsy fahamarinana amin'izay very io tantareny aminao io satria tsy nandray ny fitiavana fahamarinana zay amonjena azy izy tsy mety miainteny Ioshua izy dia manao an'izany fomba ratsy zany anjanareo zay mandray ihany no misafidy verena amin'izay nareo ny Ioshua fa tena maty nareo ray aloha zay eo le vony Ioshua tompo fofona ny vavany ianao faharoa ho an'ny mpanota ny olona mpanota ma tsy masina ary ny mpandika lalàna teo hoe mpanota dia ireo mpanotareo dia holaiza soatra masina hoe ianareo aza mety fitahana Kortiana voalohany mena daholo ty teny ty tandremanareo amin'izay Kortiana voalohany toko fahenina andin'ny fasivy manomboka Kortiana voalohany toko fahenina manomboka andin'ny fasivy manomboka afaka metraka fantena daondray rina ty fanontaniako ty rina ty fampianarana ty ho azy manana fanontaniana zany ny fanontaniana moa dia afainareo foana ny numero telefona
dia afaka mametsaka nareo. Kotana voalohany toko fena andiny fasikatra am'raika ambin'ny folo. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Mety hoe olona tsy marina dia le mpanota mpandika lalàna. Ianareo mpitandrina didifolo dia anisany. Ny mpanao tsy marina rehetrarehetra dia anisany. Toy izany hoe fianareo nga tena olona marina mihitsy no mahasamy teny an'izay. Ye, ny olona atao amin'ny Aosoa zao mitory an'izao fampianarana zao dia tena tsy mahay manota intsony ary tsy manota intsony ary tsy mahay an'izany tsony mihitsy ny atao amin'ny Aosoa. Fa tsy moa zao resaka le hoe makaiza ny mpanota averiny amin'ny elo ny mitandrina didifolo dia zay zao resantsika zao. Ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitana ianareo. Ny olona tsy marina dia tsy mahazo mankany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka ny mpanota mpitandrina didifolo efa tenena aza mitandrina io mbola mitandrina ihany dia ho any amin'ny elo nareo satria hafa firenena. Io zany hoe aronandrely amin'ny Israely ihany resaka an'izay rehefa avy eo aleotsika ho an'le hafa firenena aloha zao satria zay ady aminy toy le temy hafa firenena dia mampianatra ny hafa firenena rehetra indray aloha zao mba afantaranareo marina. Dia aza mety fitana ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sotomita sy ny mpangatra sy ny perina sy ny mpimamy sy ny mpanaratsy ary mpanao akeriny dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Izany hoe mazava be ty Andriamanitra hoe ny mpanao ratsy dia ny mpanota rehetra. Fa tsika moa dia naka sary mihitsy hoe ny mpandika lalàna. Dia ny mpandika lalàna dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Dia tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra mazava be io, tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Faran'io zany, tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy fantareo fa ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Ny olona mpanota, ny olona mpitandrina didifolo. Efa lazaina fa tsy mety mbola atao ihany. Dia mpanota ianao, dia zay ngeny moa tonga dia rehetra miteny hoe mpanota io le rafim-pivavahanareo mihitsy ny diso. Le Andriamanitra tomponareo mihitsy mampianatra sandoka anareo satria izy diso. Zavatra tsy tokony ho arahanareo no arahanareo dia zonareo fa diso dia mpanota anareo dia mankany amin'ny elo nareo. Zay roa zay Fahatelo, vaketsika indray ny amin'ny Apokalipsy 21-27. Apokalipsy 21-27 makaiza indray mpanota dia reo tsy mamaky anazy ato foana Apokalipsy 21-27. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina, tsy mba hiditra any amin'ny lanitra satria historan'ny lanitra lanitra moa ty tantarainy ity. Dia tsy mba hiditra ao amin'ny lanitra lanitra mihitsy zay tsy masina. Ny mpanota mpitandrina didifolo ohatranao zany. Tena diso lalina mihitsy angenareo mpandika lalàna. Na izay manao vetaveta, na izay mandainga. Fa izay voasoratra anatin'ny bokin'ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany. Aza mananteny hoe voasoratra amin'ny bokin'ny zanak'ondry ianao satria ny anao ary le Andriamanitra tompono hoe fa diso. Io no nampianatra hoe mitandrema ny didifolo. Nefa le didifolo aty efa zatra efa potika ary tsy mety tsy azo tandremanao, tsy azo entiny hafa firenena any amin'ny taniny nefa ianao manao an'izany. Efa fandikan-dalana mahatsiravina be ngeny nataonao zao raha maty amin'izao nareo mpitandrina didifolo io mahitsy be ny valiteny araka ny soratra masina ampianaran'ny ziady araka ny soratra masina tsy hipeny amin'ny elo nareo. Rehefa tsy makany amin'ny lanitra ve zany ke tsy maintsy makany amin'ny elo ka mandinianao ny dikan'izay. Zay ny teniko amintsika hoe tokony mandinika tsara eo anatin'izao famarinana zao ary mamantatra ny tokony atao amin'izay satria gravy mihitsy ny anjonao any amin'ny elo no farany. Ny fampianarana manaraka mbola mety antsika hoe ny zava-doza ny andry anao mpanota io dia ny Apokalipsy toko fa 2:20 vakitsika zany. Apokalipsy toko fa 2:20. Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hananany anjarany ao anatin'ny farihy mirehetra afo sy ny solofà. Zany ny fahafatesana faharoa. Misy zany ny fahafatesana faharoa dia ny fanopazana anao any amin'ny farihy mirehetra afo sy ny solofà. Inona ny antony? Osa sady tsy mino anao. Osa ianao fa teny hoe miala amin'ny didifolo mbola tsy mety miala ao ihany ianao. Ampitahorony olona ianao. Ampitahoro mitondra fivavahana. Efa nomenanao daholo nefa ny fanamporofonana mbola osa ihany ianao dia makany amin'ny farihy mirehetra afo ianao zay soratra masina. Tsy mino. Efa nazavaina taminao daholo ny fampianarana. Nomenanao daholo ny toko sy andiny ny fanazavana fototra rehetrarehetra zay natonga anao fikitra tao. Mbola tsy mety miala taonao fa tsy mino. Dia mipetraha amin'izay fa dia miandry anao ny fanopazanao any farihy mirehetra afo sy ny solofà. Porofon'izany mampanota anao io nareo miteny hoe tsy maintsy mpanota io. Ka le rafitra didifolo mihitsy ny mampanota anao.
io didifolo io mihitsy tsy mahafaka anao ny fahotana dia normaly ianao milaza raha tsy maintsy mpanota ary ny mpanota dia ho an'ny farimy retafitsy ny solofary mazava-be mihitsy io zay Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota zareo vakitsika tenyandriamanitra zay Jaona 7:3 Jaona 7:3 tsy mihaino ny mpanota nge io Andriamanitra io e Jaona 9:31 fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa zay vavaka amin'ny sy manao sitrapony ny henony ina le sitrapon'le Andriamanitra marina zany aza mitandrina didifolo fa tsy mety amin'ny hafa firenena fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota ianao zay mitandrina didifolo nge mpanota satria mandika lalàna dia Andriamanitra ke tsy mety mihaino anao e profon'izany ianao mihitsy nge milaza fa mpanota e iza moa ny olombelona tsy milaza fa mpanota ianao anisan'izany noho le rafitra fivavahana ataonao moa tonga anio e dia samy tonga saina ary mieritreritra ny dikan'izay fa tena tsy menanao mihitsy ny Andriamanitra io rehefa mpanota ianao rehefa mitandrina didifolo anao zany mandika lalàna dia mpanota dia tsy menanao Andriamanitra ohatrany hoe fangamo ny fitandremana didifolo ihany mampanota ny olona iny dia singa ray iny fa tena fahotana dia mbola misy omenanao koa otany tsy fahamarihana rehetrarehetra ao amin'ny Jaona 1:5 andiny fa 7:20 angambany izy sa 8:20 Jaona 1:5-17 hitantsika io ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra zany hoe rehefa tsy fahamarinana zany dia fahotana avokoa araka ny soatra masina zany hoe tsy misy afaka amin'io fahotana io rehefa manao tsy marina ohatrany hoe ianao miteny an'izany dia ianao nga marina tena voalazanao tena marina mihitsy zao masatra ny Eosoa sy ady zao tsy mahay manota ny atao amin'ny Eosoa ary zay aloha ampianarako antsika mikasika ny Eosoa fampianaran'ny Eosoa manko zao heninao zao hoe ny fampianaran'ny Eosoa dia hoe melanao mididifolo io fa tena tsy mety io fa maty amin'io nge ianao e ho any amin'ny elo amin'io nge ianao satria rafitra mampanotanao io e zay le izy zay dia vakitsika indray hoe ary manahoana indray raha ambasadeurny Eosoa ozy ianao raha ohatra ka ohatra ny Israely aniny izy eto moa zany dia mazava-be hoe otany tsy fahamarinana ka ny atao amin'ny Eosoa dia tsy mahay manota mihitsiny zany hoe manao marina foana atao amin'ny Eosoa ary masina foana izy manaraka lalànan'ny Eosoa ny dikan'izay ahoana indray le any amin'ny Israely any nampanota ve zareo nefa mitandrina didifolo dia tena mpanota mihitsiny tena tsy misy afaka amin'ny fahotana satria ny Andriamanitra ary zava-doza fanompona mitondra fahafatesana azy io ka raha ohatra zany moa efa mitenena raha ho an'ny Israely any ny resahana efa ny vonon'Andriamanitra io ka hoana manao mbola veriny tandrina ny olo mazava nge ny soatra masana ampianarany Eosoa ary novakiko tamin'ny teny Hebreo nge izy hoe ny Sefer Torah mihitsy no miteny amin'ny Sefer Efesim fa tena rava ny didifolo sy lalàna Mose nivakitsika izy eto amin'ny fampianarana lalàna faharoa rava ny didifolo sy lalàna Mose ka inona moa zany no mbola itazomanao an'io ko raha ny zavatra efa noravana ve mbola tazominao dia mbo mety ve zany tsy mety mihitsy zany donc vakitsika ny tenin'Andriamanitra hoe raha ny zavatra noravakana va dia tena mpandika lalàna manao an'izay vakitsika izay raha ho an'ny Israelianina zany dia vakitsika ty tenin'ny apôstoly Galatiana vakikely angambany izy iny tsy ho resy tadidiko Galatiana Galatiana toko faharoa dia andininy fahalo ambin'ny folo Galatiana 2:20-18 izy afady Galatiana 2:18 vakitsika ampianaran'ny Eosoa fa raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray dia mampiseho ny tenako fa diso aho efa fantatra fa niravain'ny Eosoa ny didifolo sy lalàna Mose ka raha tsanganao zay dia diso indray ianao zany hoe olona mpanota foana ianao zany dikan'izay izany no prova tena tsy mety tsony ka raha Israelianina raha no miresaka eto rehefa zavatra noravana no atsanganao dia diso ianao ka ny olona diso tsy ho marina ary rehefa tsy marina dia mpanota ny dikan'izay dia mbola mitsipo makany amin'ny elo indray ianao ka izay no mahatonga na miteny amintsika eto hoe miverena amin'izay makany amin'ny Eosoa andao hiaraka amin'ny Eosoa fa hozavaina amin'izay moa resaka Eosoa rehefa avy hoe iny mahatonga ny ambasadeur-ny Eosoa sy ady amin'ny teny hoe verena ty amin'ny Eosoa satria Eosoa tsy mampiditsinao amin'io didifolo io
ary efa teo vonjena ianao a dia tsy mety tsy makaty amin'ny Iosoa ianao a ary atao batisa anao zay vovovonjy tsy indriko mihitsy zay teny zay hoe tsy maintsy atao batisa anao zay vovovonjy mbola idirantsika lalina moa zay rehefa miditra amin'ny Iosoa tsika hoe tsy maintsy atao batisa vovovonjy ianao miala amin'io rafitra nianaranao io sy novanao batisa io miala amin'io Andriamanitra antoponao io tsy maintsy atao batisa vo afaka miala amin'io ianao azany mahatonga ny ady manentina hoe manatona ny Iosoa daholo am'izay fa Iosoa ny tompon'izao fampianarana zao dia ndany nge reo anatin'ny baibolinareo rehetrarehetra mihitsy zany teniko zany hoe jereo nge ny anatin'ny baibolinareo hoe fa zao daholo zatra misoratra ao ka izay le nampianariko eto hoe vereny amin'ny elo ny mpanota indrindra fa nympitandrina didifolo indrindra ihany koa fa ny mpanao ratsy rehetrarehetra ka manatona ny Iosoa ny fahendrena zany a miala amin'ny didifolo ary tsy hoe koa ne miala amin'ny didifolo fa tsy maintsy atao batisa anao rehefa fantatrao fa marina zany teny zany a dia atao batisa ianao atria hoe zay mino sy atao batisa no vonjena zay le marika 16 zay omeko atsika zay tenin'Andriamanitra zay a ho anao zay mahita anazy sy mandre ao anatin'ny televizion sy ny internet a dia efa ino tsara ty teny ty hoe rehefa resy lahatra ianao zany a dia zao ny voalaza rehefa ninonino an'izany teny rehetra zany ianao a marika moa zafady indrindra fa tsy matio marika 16 a raha tsika vakina vetrany izy a marika toko fahinina ambin'ny folo a vakitsika ho voninahitry dada Iava mianarany Iosoa marika 16 zay mino sy atao batisa no vonjena fa rehefa tsy mety mino kosa anao dia ho elohiny rehefa mino an'izao fampianarana zao anao zany a dia tsy maintsy atao batisa ianao manao batisa miaraka amin'ny ambassadeur-ny Iosoa ianao a amin'ny alalan'ny fampianarana meny ambassadeur-ny Iosoa ary mitory ny Iosoa izy zay orenesitsika amin'ny larana fahaefatra ny vahaolana amin'izay hoe fa maninona miantso Iosoa aminao foana fa tsy miteny zavatra hafa amin'ilay Andriamanitra fa ianaran'ny Iosoa foana triko aminao zay no idirantsika zany zao a fa dia misaotra betsaka anareo nanaraka ny fampianarana sy ny ain'ny ten'Andriamanitra hitandrayntsika zao amin'ny fanontaniana fa mahazatra moa zany zay dia vakitsika indray zany ny fanontaniana zay omeny atsika ao amin'ny Jaona 14:22 misy teny milaza an'izao hoe voalaza fa zay Jaona 14:22 voalaza fa zay manana ny dito ka mitandrina zany dia izy no tia ahy ary zay tia ahy dia ho tiany ndraiky ary izy no tia ahy ka eseho aminy dia hoana no very nefa didifolo ny didin'Andriamanitra ny didy resahany eto a raha vao Iosoa no miteny hoe mitandrina ny didiko dia ny didiny Iosoa dia ny Jaona 12:49 manana didy izy Jaona 12:49 efa nazavaiko tamintsika ka izay didiny Iosoa zay no arahantsika dia tsy very fa raha vao didifolo dia tsy mety io no arahana raha Iosoa ny resahanao Jaona 12 a hoe manana ny didiny Iosoa Jaona 12 a dia ny 49 zany fa tsy hoe koa ne mihitsy any amin'ny didifolo zany fa tsy izy mihitsy n'izay Jaona 12:49 ny didiny Iosoa no arahana fa rehefa tsy didiny Iosoa no arahanao a na ny anara zay hoe Iosoa dia didiny Iosoa no arahanao zany fa raha ny didifolo no ataonao a zavatra noravany angeny ahoana izy lazainao fa hoe hiaraka amin'iny ary normaly anao poteny ray zany satria zavatra ny ravany nampisaraka ny jio sy ny jentilisa tsy azo omena ny jentilisa ahoana moa no tandrina zay tsy misy Iosoa hiaraka aminao zany za fantatra fa natokana ho any zanakitsy kely ko ahoana moa ny anao amerikanina na anglisy na frantsay nitandrina zany na anao malagasy na afrikanina zay zao tao a satria zao tsy niteny ho ahy fa ny ray izay naniraka izy no nandidy azy eo lazaiko izay ho triko misy didy zany tia nanyrahana ny Iosoa ho lazainy Iosoa io le atao hoe didiny Iosoa na hoe lalànany Iosoa dada Iava mihitsy nanome baiko anazy a hitondra an'io didy io na fanekena vaovao tsy mitovy ale didifolo fanekena taloha ary fantatry fa fiainana mandrakizay ny didiny ary ity didy ity zany dia lazainy Iosoa mihitsiny a zay nanyrahany dada Iava anazy hanyrana anazy fiainana mandrakizay mihitsy izy ity didy ity koa zay lazaiko izy Iosoa dia lazaiko araka zay nolazainy ray tamiko lazaiko araka an'izay nanambarany tamina ka misy zany ny didiny Iosoa ao amin'ny Iosoa misy didiny Iosoa io a lay teneny Iosoa hoe raha mitandrina ny didiko ianareo niaraka le Jaona 14 ino le tenen'ny olona teo
Jaune 14:22. Jaune 14:22. Hoe raha ty anareo dia mitandrina ny didiko, ilay didy resana amin'izany dia ny didiny Yahosoa. Mazava angamba izay ohatsika le metraka fantiny ao na Jaune 14:22 hoe raha mitandrina izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy mity didiny Yahosoa iny. Ny fantaniana manaraka indray Apocalypse 15:5. Rehefa afaka izany dia nahita aho fa indro no voahana ny tempoly dia nitaberina kely ny vavolombelona tany an-danitra. Ka raha tany an-danitra ve ny didy folo dia ao no lazaina fa hoe very izay any amery izay mitandrina azy. Ny didy folo salana Mose dia tsy tany an-danitra izany fa diso nareo, ary tsy azo toerina ny teny Mose. Rehefa ny teny Mose hoe ny didy folo dia tsy any amin'ny lanitra zany donc efa tsika ny Deutéronomie leo tsika jery sy atondrena eo. Deutéronomie 30 dia manomboka amin'ny andininy fimo zany fa 2:10 ny vakitsika 2:10 sy 2:10 ary ny 3:10. Deutéronomie 30 11 12 13 leo vakitsika aloha ny ten'Andriamanitra. Deutéronomie 30 11 ka hatramin'ny 13 ino vakitsika. Ianao nge ty tenin'ny Mose ty ty le hoe tsy azo anam-pena tsy azo anisoa. Fa Deutéronomie 30 11 ka hatramin'ny 13 fa izy zao lalàna izao izay andidiko anao anio dia tsy dia sary-patarina aminao ary tsy lavitra. 2:20 tsy any an-danitra izany ka anaovanao hoe iza niakatra any an-danitra haka azo atsika mba ho enotsika ka irahantsika. Zay mazava zay tamin'ny 2:20 dia fa ampy zany. Mose mihitsy entiny nolaza hoe tsy any an-danitra io didifolo io. Dia ny divoly zany le miteny hoe any an-danitra io. Zay milaza fa any an-danitra io dia divoly izy. Ny tenin'ny mpaminany Mose mihitsiny zay ao anatin'ny Sefer Torah ny Jiosy dia milaza fa tsy any an-danitra io. Ka ahoana moa nareo milaza fa any an-danitra io? Fampianarana avy any misy. Nefa tsy mety tsy manaraka ny tenin'ny mpaminany. Ary Yahosoa ny lizingizina mihitsy fa tsy azo foanana io raha mbola manaraka an'io no dia tsy azo foanana io. Ary ny magaga fa le mpitandrina didifolo mihitsy ny mandika an'ilay didifolo. Nefa ny Yahosoa miteny an'izay mitandrina an'io hoe tsy azo nareo foanana io. Dia le didifolo izay nitenen'ny Yahosoa tsy azo foanana io na literaleza zao ny voalaza ao tsy any an-danitra io. Tsy any an-danitra izany ka anaovanao hoe iza niakatra any an-danitra haka azo atsika mba enotsika. Hitantsika an'izay fa tena fampianarana avy any amin'ny demonia mihitsy ny milaza fa any an-danitra ny didifolo. Indrindra zareo mpitandrina didifolo foana mivoy an'io. Dia le didifolo mihitsy nefa no miteny hoe tsy any an-danitra io. Tena zany ka tena za zao dia profo anankiray fa tena mpandika lana sy tena mpanohitra an'io lalàn'Andriamanitra io mihitsy ireo mpitandrina didifolo ireo. Azany no profo ho any amin'ny elo ry zareo. Petrao ihany. Dia teo zao vokatry ny didifolo nataonareo dia nampianarany divolony fa rano lizy dia volodolo nampianatra an'izany. Dia laza amin'izay nareo fa hoe araka ny Apocalypse 15:4 araka ny Apocalypse 15:5 dia nao nge vakitsika indray le teny. Araka ny Apocalypse 15:5 teo novoahana ny tempoly dia hita tao ny tabernakely ny vavolombelona dia lazainareo fa didifolo izy zay ngeny nareo zay. Tena tsy mety ilazana zany tsika rehetrarehetra eto ambonin'ny tany. Tena mba miverena amin'izay le tena Andriamanitra marina. Apocalypse 15:5 ary rehefa afaka izany dia nahita aho fa indro novoahana ny tempoly dia ny tabernakely ny vavolombelona tany an-danitra. Dia le tabernakely ny vavolombelona tany an-danitra misy soratra ambany hoe dia ny didifolo. Didifolo le vavolombelona teneny zareo satria ny didifolo tany aloha tany dia vavolombelona tokoa. Zay no mahatonga azy hoe tenin'ny vavolombelona efa nijerevantsika iny. Taloha zany ny didifolo dia natao hoe tenin'ny vavolombelona. Dia iza milaza fa ny vavolombelona ato amin'ny bokin'ny Apocalypse dia galina didifolo. Nefa antsika vao avy nahita mihitsy fa rava ny didifolo. Satria tsy afaka mampitambatra ny jiosy ny jentilisa. Ary raha ny jiosy ny jentilisa anao tambatra, ahoana moa izany lasa misy didifolo any an-danitra any?
fa dia tsy mety tsy voaloka foana nge ny jentilisa de tsy mety tsy tafakatra any an-danitra zany ianao jentilisa zay mitandrina didifolo raha am'izao hevitra zao ianao mihitsy ny arange zany no mandroaka ny tenanao zay no mahatonga na miteny hoe avy atao batesa amin'ny Iosoa fa ianao nge de voaroaka noho ny aminao mitandrina didifolo io satria ny akanjonao de mitafitafiana mantsy le Galatiana 3:27 Galatiana 3:27 na izy ny atao batisa de mitafy an'iny anaovana batisanao ianao Galatiana 3:27 ianao nge ty raha natao batisa tamin'ny didifolo ianao zany de mitafy didifolo ianao nge io Galatiana 3:27 fa na izy nareo natao batisa atao amin'ny Iosoa raha Iosoa zany natao am'le vohositra de le vohositra zany de mitafy an'le vohositra nareo le vohositra moa atao fanjakana masina de Iosoa zao manavitra anao zao zay ny tena anarany zay de avitra ianao nefa mitandrina didifolo de zao fa na izy ireo no natao batisa atao am'le didifolo de mitafy didifolo satria am'izay rafitra anaovanao ihany de tafinao iny mandray ny fitafiana iny ianao mipetraka eny aminao iny fitafiana iny de arakaraka zay Andriamanitra anao ko ny Andriamanitra anao mo Jesosy na Jesoa de nampitandremany didifolo ianao na Jesus Jizasy de mitafy an Jesosy Jesoa ianao de Jesus Jizasy de efa mitafy an'ireo ianao de reo le raha-pianatra anao le didifolo de efa nampitandreman'le didifolo ianao de mitafy didifolo ianao dikan'izay rehefa atao batisa atao aminazy de rehefa mitafy didifolo ianao de ina fiafaranao zany tsy afaka mihitsy ianao zany fa mpanota tena manao foana ianao mitafy didifolo aiza ny afanao miakatra any amin'ny lanitra nefa ny didifolo nambarany dadabe Mose fa tsy any an-danitra ny didifolo ianao nefa natao batisa atao amin'ny rafitra didifolo ho any an-danitra any amin'ny lanitra ny lanitra any tsy izy didifolo ka tsy mifanipaka ve ny dikan'izay satria zay le nampianatsika atao amin'ny larana voalohany sy ny faharoa hoe mampifandrafy ny jiosy ny jentilitsy nge le didifolo nefa niaraka hiditry ny lanitra izy roa raha misy didifolo any aonao moa zany ny afandreo miara-miditra any fa tsy maintsy misy voaroaka ny ray am'ireo de meko anao nyvalina fianao zay mitandrina didifolo ny voaroaka satria efa teneny hoe tsy mety io zany izy zay ka inonarany dikan'le ozy nareo hoe vavolombelona de vakitsika indray ny soratra masina anome vavolombelona be debe nareo indray aloha andreo hoe jerikely soratra masina tsika mikasika any am'izay ikarpa kely an'izay tsika aloha hoe ina daolo ny vavolombelona teny soratra masina ao manjala lasa manelingelina ny tablotsika le izy ry ikarpa be debe le vavolombelona de le hoe menatsika mihitsy ny ao anatin'ny soratra masina vavolombelona lava de lava mihitsy ny izy aty raha ohatra ny karona fa zay alaitsika ihany no vakitsika Apocalypsy 1:5 nge vakitsika izay ty le vavolombelona raha boky ny Apocalypsy ny resahanao tany de mahitsy be Apocalypsy 1:5 le hoe vavolombelona araka le hoe nisy ny tenin'ny vavolombelona de inona le izy de nisy ny vavolombelona atao amin'ny lanitry zay moa le voalaza teo zay mihitsy le voalaza teo ary avy amin'ny Iosoa vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty raha izy zay Iosoa zany le vavolombelona raha voaboky ny Apocalypsy ny resahanao satria izy ny tompony io raha izy zay Apocalypsy 3:14 zay ary sorato ho an'ny anjelin'ny fiangonana ny Laodikia boky ny Apocalypsy daholo manome ny dikan'le vavolombelona izao no lazay ny ameniny de le vavolombelona matoky sy marina zay ny andohany zao zavatra no arian'Andriamanitra zao zany hoe le vavolombelona zany ny volany sotra masina de iza Iosoa ihany koa raha ohatra ianao ka nanaraka zay ka ampy angamazay rehetra ka manontany vavolombelona atsika de iny am'izay anao le nitsotsotry ny tamin'ny Apocalypse 15:5 hoe vavolombelona ihany koa ary efa avako zany de nahita ao fa indro novoana ny tempoly de taberna kely ny vavolombelona ina te hoe le vavolombelona zany de zay hoe taberna kely ny Iosoa ny dikan'izay ny dikan'io satria le vavolombelona de Iosoa fa tsisy idirana didifolo any satria le didifolo tsy any amin'ny lanitry ny lanitra mihitsiny ka le taberna kely ny vavolombelona zany le vavolombelona de hoe taberna kely ny Iosoa satria maninona tao izy nanao an'le fanambarana zay le voalaza sotra mandoka tsika jeren'izay hoe tao amin'ny taberna kely nky izy nanao an'le fanambarana jerevantsikato raha ohatra ao amin'ny baiboly katolika romana moa tena misy an'izay mihitsy ndao jerevantsikato raha misy an'izay atao amin'ny protestanta tsy misy ny fanambarany Iosoa zay nomen'Andriamanitra azy mahasoa ny ampanompony zay ny ato fanao nge tsy amin'ny baiboly katolika romantsika de hitanareo mihitsy fa tena mazava be le dika teny katolika romana fa le tranolain'ny fanambarana ny teneny ato
zay hoe fanambarai ny fanambarany Iosoa zay jerevantsika ato zany zay dahoary toko voalohany aloha tsara ty nandre ahitsika daholo le zatra soratra ato ny fanambarany Iosoa zay nomen'Andriamanitra azy mba nehony am'ireo mpanompony zatra tsy maintsy ho tonga faingana sy nanoran'ny anjely mba hampalaina ny jaona mpanompony zany fanambarany Iosoa zay men'Andriamanitra azy indrindra vakitsika ny boky katolika romanina ao amin'ny toko 5 dia hitatsika ato fa nataony hoe tranonay ny fanambarana fa tsy hoe tranonay 10 zany eno tsara am'izay ngely izy io voilà taorian'izany dia indro no voana ny tempolo misy ny tranonay ny fanambarana nefa ny hoe ny fanambarany Iosoa rikehatra amin'ny apokalipsy toko 2 hoe Iosoa manao fanambarana dia tao amin'ny tempolo jaondrelona zay n'Andriamanitra hoe rehefa no voana ny tempolo nisy ny tranonay ny fanambarana tany an-danitra zany hoe tao Iosoa nanao ny fanambarana dia zay no mahatonga azy natao hoe tranonay ny fanambarana tsisy hiderana 10 mihitsy zany fa reny le atao hoe fampianarana avy any amin'ny demonia daholo mamono ny fananao hitsipy any amin'ny elo dia zay no mahatonga na miteny aminao hoe tena mivoanao dia andaonao tao batisa ty amin'ny Iosoa fa tena mba ampy zay vonjeo ny fananao tena mba ampy zay mazava be ngam'izay zay fampianarana zay hoe tsy any an-danitra ny 10 ary tsy azo vany io teny nambaran'ny Mose io zay zany fa raha misy ho fanontaniana dia mbola valintsika hatrany le fanontaniana zany ho an'ny mikasika any amin'izay ao amin'ny Isia 66:17 zay manamasina sy manadino tenao tanimboly ka manaraka ny ray afovoany ary mianenaka sy zava-betabeta ary ny totozy dia araka olevina koa iavaha arak'izany dia ny olona tsy mitandrina 10 zany no levina amin'ny hafa fa tsy no mitandrina ny 10 ahoana ny makasika an'izay toko valy teniny dia zao ny boky Isia 66:17 dia raha mbola tsy tonga foana ho any vaninandro ny Iosoa dia miatry reny ary efa niseho nge io niseho satria tamin'ny andro nanitsaka tsanjana kesely ny 10 dia niditra tao amin'izay ny fampahoriana nataon'ny zareo Asirianina ny voalohany dia niditra ny Babilonianina ny faharoa dia niditra ny Nebokadnesara Babilonianina fahatelo dia niditra ny Medianina dia niditra ny Persianina dia niditra ny Grika dia niditra ny Romanina dia niditra ny Alemaina rehefa avy eo dia ny farany ity Rosia hiditra ny farany ity efa nisy le izy ndao raha vakitsika le izy efa nisy daholo zany zavatra zany Isia toko 19 Isia 66 ny 16 sy ny 17 ataotsika hatramin'ny 18 lavalava koa apokalypsy Isia 66 16 ka hatramin'ny 18 fa ny avy sy ny saba no entiny avaha ifandahatra amin'ny nofo rehetra ary maro no voaringany avaha zay manadio zay manamasina sy manadio ny tenany ao an-tanimboly ka manaraka ny ray afovoany ary mihenanena Krisosy ny zavetaveta ary totozy dia araka olevina avokoa iavaha zay ka eto zany le hoe raha mihinana ny hena Krisosy ny zavetaveta dia tsy andeha miaraka olevina ka le fantenile olona moa zay le hoe Isia 66:17 le nyteneny teo le ry amin'ny 17 hoe zay manamasina ny tena sy manadio ny tena ao an-tanimboly ka manaraka ny ray afovoany io resaka io dia resaka ho an'ny Israelianina izay manina moa izay mitandrina ny 10 dia nefany nanao fahavetavetana tao anatin'izay resaka Israelianina mihitsy nyty resanty dia nao nge vakitsika izay tena Andriamanitra araka amin'ny bokiny ato amin'ny bokiny iza moa izy Ezekela toko 5 izy io Ezekela toko 9 Ezekela toko 9 manoko andiny 7 ka hatrany amin'ny zay afarany any somary lavalava ihany izy io le manadio ny tena ao amin'ny tanimboly ka manaraka ny ray afovoany dia io le hoe Jazania rika vakitsika amin'izay ny teny Ezekela toko 9 andiny 7 manomboka
andininy fito leo andininy fafito hatrany am'izay afarany eo zany anareo zay manaraka an'le teny Ezekela 8:7 ka hatramin'ny farany ihany dia teniko eo ny farany dia nety hoe mivavadiny kianja ao ary hitako fa indro nisy loka teo amin'ny ampihan-tany teo amin'ny kianja fanaovan'ny adalàna moa ty dia ho izy tampo ry zanak'olona lohay ny ampihan-tany dia loako ny ampihan-tany ka indro nisy varavarana ary ho izy tampo midiraka jereo ny fahavetavetana lehibe ataony eto zanak'Israely ijerevan'io zany dia niditra ao ka nahita ary indreo ny sary ny biby mandady sy mikisaka rehetra sy ny biby hafa dia izay efa vetavetana sy ny sampy rehetra any taranak'Israely voasohatra teo amin'ny rindrina manodidina ary nisy olona 70 isan'ny olona taranak'Israely nitsangana teo ny lohanan'ireo ary jazany azy anakisafana nitsangana teo voany samy mitondra ny lovieny fandoroana didikazomanitra teny an-tanany avy ary nisetriky ny didikazomanitra dia nidonaka dia amin'ny andininy 12 ary izy tampo ry zanak'olona hitanao ve ny ataon'ny olona ny taranak'Israely amin'ny maizina dia samy eo amin'ny efitrano misy sary fa hoy izy hiavatsy mahita anay fa efa nafony tany izy eto zany tsika dia mety mihitsy ny jazany ahy ao amin'ny andininy 7 moa izy ao amin'ny andininy 1:10 ary nisy olona 70 isan'ny lohan'ny taranak'Israely nitsangana teo anylohan'ireo ary jazany azy zanak'Safana nitsangana teo voany samy mitondra ny loviany fandoroana didikazomanitra teny an-tanana io le hoe misy ray eo voany hijazany azy zany resana zany resaka zanak'Israely zany io Daniel isy atoko 9:20 ny amin'ny lozabe nataony zanak'Israely dia ny fahaizan'Andriamanitra tokoa izy satria zareo tao anatin'ny kilasiny nofo rehetra koa satria misy hafa-firenena tao amin'ny fahataniny zareo ary zay natonga anazy hoe nofo rehetra noho ny amin'ny hafa-firenena tao ihany koa dia ny mpiten'Andriamanitra daholo fa izy tsy te halala fa tsy koa ny nakaty amin'ny hafa-firenena zany fa natao tao amin'ny Israeliana ihany niaran'izany teny zany rehefa tao zany mikaonty ny amin'izany teny zany efa zatra efa vita io satria ny zanak'Israely tokoa efa voaroaka eo voasazy efa potika araka ny tenin'Andriamanitra ary dia ampiko mihitsy ny alizy fa mbola tsy ampy io ary ikatra amin'ny bokyny Isias 66 mbola tokony itoy fanontaniana io fa tsy napetraka le olo fa leo zany enoe anazy Isias 66 dia ikatra amin'le faraparany ary hoe nikalany manina ny fatiny tsy anina sy manina hoe hita lanitra vaovao sy ohatra zegny amin'izy io ohatra andrefa kitsika dia nafangaron'ny olona indray ty lanitra vaovao ty mbola metrahany hoe dia mitandrana didy 10 zany tsisy an'izany zavaina tsara amintsika zay rendiny faraiky am'roapolo misy zay andiny 2:20 fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ataoko satria misy an'le fandringanana ataony dada iavao le oariako daholo zanak'Israely sy karazany dia ozy amin'izay izy nanome fanazavana izy hoe na dia andeha io fandringanana tsy mahasamihafa io dia tsy ho lany ripaka zany kosa ny Israelianina dia zay natonga anazy hoe fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ataoko no ahatra eo anatreko iava dia toy izany koa ny aretan'ny taranakareo sy ny anaranareo zany hoe rehefa tonga ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao dia tsisy mahatsotsony moko ny tena marina exemple io natao io dia tahaka ny hoe maharitra eo anatreko ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao dia ohatra zany koa ny comparaison ataoko aminareo ry Israelianina dia misy azy zany fandringanana be zany tsy ho ataoko ripaka daholo no rehetrarehetra akoriny zay ny dikan'izay teny zay fa tsy haiko ny hoe any amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao dia mbola mitanana sabata non comparaison le teneniny eto satria hoe misy fandringanana be mandeha ny amin'ny Isias 66 17 18 ary dia ny teny Andriamanitra hoe fa tsy ho ripako daholo zany akorinareo zay mazanga maniny dia andininy 7:20 amin'izay dia eto zay le resany iny hoe ohatra mbola misy voalombolana sabatana ihany dia noho ary dia ity le any Israelianina ihany ty resahana ty fa ny comparaison le lanitra vaovao sy tany vaovao teo fa tsy miditra amin'ity fa iny zany paranteze hoe na dia misy ary iloza anjonareo dia tsy ho ritra akorinareo zay ny dikan'iny teny iny fa maharitra eo foanareo na dia isany iloza ikapoka be nareo iny dia nisy tokoa nge
taranakisy tavela tao Israela voakady zany zavatra zany io ny amin'ny tenin'Andriamanitra io. Ary ezaky ny voaloham-bolana sy satsabata io zany le resaka didy voalohany Israela ihany. Dia ho avy nofo rehetra ka ekokeo natrehiko io ava io le nofo tao Israela io, le nipetraka tao Israela. Ary ivoaka izy ireny ka hijery ny fatin'ny olona zay efa niodina tamiko. Zany hoe hijery izy le hoe reo daholo le olona maty fa ny kakany tsy ho faty, dika ny kakany tsy ho faty zany any amin'ny elo zany. Lasa nakany amin'ny elo reo, ary ny avony tsy hovonona, lasa nakany amin'ny elo reo, ary nataony ofo rehetra ho fahavetavetana izy. Zay. Satria ny amin'ny elo misy ny kakana sy ny afo tsy mety maty any, eny ny afony tsy hovonona. Lasa nakany amin'ny elo daholo zany le olona reo satria nandika ny tenin'Andriamanitra. Zay ny valiny, fa tsy misy idirany lanitra vaovao sy tany vaovao. Zay zany fa ohatrany tsy nisy tsony ny fantaniana fa tapitra hatramin'izay resaka zay angambany izy efa miraso antsika zany toizako mihitsy moa zany le fantaniana satria najany ilo tao amin'ny efa 7 izy dia zany nanohy anazy hoe mbola mitohy atraty io dia nazavako amintsika hoe didy ho an'ny zanak'Israely zany rehetra zany. Fa tsy hidiranao malagasy mihitsy na frantsay na togolais anao na béninois na ivoirien anao na inona na ataontsika amerikanina na anglisy na frantsay fa natokana ho an'ny zanak'Israely dao zany resaka zany ka tsy misy tokony hidiranao tsoa fa raha miditra amin'izany ianao vao may maty anao. Dia miratso antsika samitainao soa zay indray ny amaranana teny hivavaka tsika ary hiditra amin'ny fampianarana manaraka indray vavaka antsika. Voninahitra anao dada Malaiava, voninahitra anao mandrakizay. Sotra betsaka noho ny mihatsaranao sy ny asoavanao. Nomenao an'izao fotoana zao ahafana mampianatra sy manambara ny teninao. Mandresy lahatra ny olona ny amin'ny hatsaranao. Voninahitra anao mandrakizay. Avotiny olona dada Malaiava ao, avotiny olona. Vonjeo ny olona hitodika ho any aminao, hanavotena. Fa tena miraikitra amin'ilay batisa izy. Dada Iava malalo, mangataka mba neonao ny vonina ito. Mba tena irosy ny olona hiazakazako any amin'ny batisa, hanavitra ny tenany. Fa tena ho faty amin'io rafitra io izy. Rafitra nampianarin'ny Andriamanitra tsy izy io nataony io. Andriamanitra mamono olona mampandika lalàna, mampanota olona. Dada Iava sy Osoa, vonjeo ny olona. Vonjeo ny olona. Mangataka ao mba andresy lahatra mihitsy ny fanahy masina anao. Ny amin'izay trateny efa mandihy. Dia zao teny mandihy zao. Ho maro mihitsy ny azakazaka hitodika ho any aminao, ho fiainana mandrakizay ho azy. Voninahitra anao dada Malaiava. Mamaliva afaka hatrany ary vonjeo ny olona. Vonjeo ny olona dada Malaiava. Matokony hatsaranao sy ny asoavanao indrindra, famonjy ianao, hanavitra ianao, ary hanavaka ianao dada Iava malala. Amin'ny anaranao Iahosoanao izany vavaka izany. Halleluia. Amen. Dia miraso tsika etra samoteny Iahosoa, dia izay ny fampianarantsika tamin'ny androany, mandram-pitsaka manaraka indray, veloma tomboka.